daholo tompoko. Ny jerentsika androany dia hoe tandremo ny fo. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Ohabolana toko 4:7-8 hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Raha misy zany tokony ho tandremantsika indrindra dia ny fotsika. Fanimbako ny tenako ny hoe manana alahelo amin'olona dia manana lolopo. Raha vao misy lolopo sy fahatezerana ao anatin'ny fotsika, tezitra fa na misy zavatra nataon'ny namana ohatra dia lasa mitahilo lolopo ao anatsika. Dia vao mahita n'olona anankiray iny tsika, tiandray ihany. Raha vao feno hatezerana zany ny fotsika dia manimba ny fotsika izany. Mahazo tezitra fa rehefa angononao am-ponao io fahatezerana io dia manao auto-destruction ianao amin'ny fiainanao. Ary zany mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe tezera fa aiza manoto. Be dehibe ny rahatra nataon'olona tamintsika, be dehibe ny zavatra nampalahelo nataon'olona tamin'ny fiainantsika, fa te hampahery anao mba amela io. Fa hoy isika teo hoe manao auto-destruction isika raha mitana fahatezerana amin'ny fiainantsika nefa tsy mamela mbola anankiray. Mila manary fako manomboka izao dia izao, mila manary ny fakonao. Fanontaniana mipetraka dia izao, isaky niny ianao manary fako ho aritsika amin'ny fako ratsy rehetrarehetra ao am-potsika ao. Ny fotsika zany dia automatika manangona ny zavatra io. Ohatra izao nataony ihany dia miangona ao am-potsika, nampalahelo any nataony ihany dia miangona ao am-potsika. Ny sasany izao efa zorodira mataonany tao am-pony tao fa tsy nariny mihitsy, efa tamin'ny 5 taona lasa. Fa rehefa manary ny fakinao ianao ihany mahazo tombony. Tadio fa ny zorodira dia tsy misaraka amin'ny parasy, ary ny parasy dia tsy misaraka amin'ny pesta, ary ny pesta dia tsy afaka misaraka amin'ny fahafatesana. Ka manomboka androany zany dia te hampahery anao hoe esory am-ponao ilay zavatra nataony ihany, nampalahelo anao nataony ihany, nanana fotoana nataony ihany, esory am-ponao zany rehetrarehetra zany. Satria hoy izy ny Baiboly, tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana. Tadio fa isika ihany koa mba nana fotoana olona ihanina koa vao mariany ihany ianao dia tonga dia efa tezitra ny fonao. Vao mahita ny sariny ianao tonga dia maikiriko kosa izy ianao. Tena marina dia izao, ianao mahazo olana amin'izay. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Te hampahery anao hoe fenoy zavatra ara-panahy ny fonao, fenoy tenin'Andriamanitra, fenoy hira fiderana ny fonao, fenoy toriteny ny fonao. Rehefa tezitra iny ianao tonga dia ario ilay fahatezerana. Fenoy finoana ny fonao dia apprécie ny fonao hiaino tenin'Andriamanitra tahaka izao. Tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra noho izay tokony ho tandremo. Tandremo fa ny fontsika dia manosika atsika. Tsy mila mialina n'izy ianao, tsy mila manaratsy n'izy ianao, fa manana anjara manokana ho anao. Zao ny aoka ho finoanao manomboka androany, aoka ho am-ponao hoe manana anjara ho an'ny hafa Andriamanitra dia manana anjara ho ahy ihany koa zany Andriamanitra. Tadio fa manana anjara ho anao Andriamanitra. Fa rehefa tsy mino ianao hoe misy anjara tsara ho anao dia hosakananao ny anjarany hafa. Ka te hampahery antsika androany, aiza mialina n'izy, aiza manaratsy an'izy. Zany mantsy ny problème antsika malagasy, ory avamanana, vao mba mahavita zavatra tsara ny anankiray dia sakanana dia siparana dia aratsiana. Fa tsy voatery hanaratsy ny hafa ianao vao hisongatana, tsy voatery handoto ny hafa ianao zay vao adio. Rehefa manao zavatra tsika ka mahomby dia tadidio fa fahasoavan'Andriamanitra mampahomby anao. Tsy herintsika, tsy tanjatsika. Raha mba nety ny zavatra nataontsika, raha mba mivaritra ianao dia tena hoe nahazo tombony be sy ny ohatr'izany, nety ny zavatra natao, dia tsy tsika nanao nahatonga an'izay fa fahasoavan'Andriamanitra. Navinavina dia te hilaza hoe zany ny asa dia zany nahazo an'izao, zany ny anatra matoa zaho ohatr'izao. Tsia manana fa ilaina ny fianarana, ilaina ny asa. Hoy izy ny Baiboly izay tsy miasa izy aoka izy tsy hinana. Fa tadio fa filina kely fotsiny miazina amin'ny fiainantsika. Hoy izy Andriamanitra, ho tapahako io dia tapaka ny fiainantsika. Ka ninina zany mba fahombiazana amin'ny fiainantsika, ninina fihetezam-piainana dia tandremo ny fonao mihoatra ny zavatra rehetra. Izao zany mba tokony repotsika manomboka androany hoe tompo tsy manana ninina fa zay ady avy aminy. Tandremo zany ny fonao mba tsy ho tratra ny avinao. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony tandremo.
hivavatsika ty andriamanitra o misaotranao zay fa ampianarinao miavonavina na oena na oaingana dia tsy maintsy misy fiatraikany ratsy amin'ny fiainanay. Ampio ny fonay tsy anangony avonavina isan'andro isan'andro. Ampio izay hitandrina ny fonay mihoatra noho izay rehetra tokony hitandrena. Hitandrina ny fonay isan'andro isan'andro. Andriamanitra o sotrano ny fonay. Ampio izay anariny alahelo. Ampio izay anarany ratra ao anatinay satria tsy mahasoa anay zany. Ampio izay anariny fako rehetrarehetra ao anatinay amin'ity herinandro ity. Ity herinandro ity eny dia herinandro mpahasoavana ho anay amin'ny anarany Jesosy. Amen. Ino fanandrainao a dia ampahiry anao zay nanao partage maximum ary mba ho maro a namantsika hitan'izao video izao a. Ny raha soa indrindra tokony velona to.